La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Nivava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Toto sandroany teny avolofo ny alohan'ny nanaterana azy teny amin'ny mozole ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny filoha teo aloha amiral Didier Ratsiraka tsy misy afaka manda fa tena nahavita zavatra maro teto amin'ny firenena izy hoy ny filoha Andrajoelina. Mahalona ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus nanamafy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsisy ny fivarotana tapakila ho an'ny andro rapide automasina fa ireo club de supporters ihany no afaka hijery ny fionan'ny bare sy Niger. Maresaka iraisam-pirenena any Mozambique ampolony maro ireo namonieny ny farany herinandro teo tao amin'ny tanànan'ny Palma vokatry ny fanafiana nataon'ireo jihadista any an-toerana. Maro ireo mpona no mitsoka tamin'izany. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Salamatra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kolitizika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tome fiolona izay anao veloma farany filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny lalana rehetra izay nalovana tamin'ity androany ity. Niala teny amin'ny hôpital militaire Soavinandriana iazo any Avolofo hatreny amin'ny mozole toerana andevenana azy Gaëtan Andriatsina. Ny maraina teo nitoy-hatrany ny famangina nataon'ireo manamboninahitra olon-tsotra na lavitra na akaiky ny filoha teo aloha teny amin'ny hôpital militaire Soavinandriana. Zao ny olona vao matsapa ny izy hoe zava-dehibe ihany nataon'ilay filoham-pirenena ka amiko nampalahelo anahy dia izay tsy fahatsapan'ny olona ny zava-bitany filoha Ratsiraka izay fa rehefa maty izy vao mahatsiaro ny olona izany kanefa moa dia misaotra anazy satria na dia teo azy izay zavatra rehetrarehetra izay dia tsy nitarahina tanamepaka izy fa nanao ny adidiny tamin'ny fanarenana nyity firenena malagasy ity. Raha tokony ho tamin'ny 10 araky ny fandaharam-potoana napetraka mialoha no hiala teto ny razana naroso tamin'ny 12 latsaka fahefany izany. Copfil. Ah, sia. Rehefa izay ny ainga teto amin'ny omi ny azo anapasapito avarado besarety varavohitra.
Nandalo ihany koa natao teto amin'ny trano fonenany Faravohitra ka niazo any Mahamasina, Anosy, Andrefanambojanahary, Tanjombato, iazo any Avoloa, anatanterahana ny fanomezam-boninahitra raha miaramila azy tenan-toerana. Lalana ireny zao tanisaina daholo ny lalana teo ireny. Nandritra ireo lalana rehetra ireo, tomefiolona ny lalana, anao veloma farany ny filoha, nitondra fanavaozana maro teto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'izany ireo miaramila ny teo aloha, sy ireo vady aman-janany, ireo mpitany filaminana sy ireo olon-tsotra. Eny mba manaraka maharaka le fomba fanan'olona zany dia hoe misy filoham-pirenena teo aloha izay navita azy mba andalana veloma farany aty dia zay mba natrena azy. Ary raha hoe inona ny zavatra mba hita taminazy, izy angamba ny atao hoe filoham-pirenena nitondra be indrindra, ela indrindra. Dia izy koa moa atao miaramila, zaho koa miaramila taminazy tao. Zay no mba natreko teto. Raha amiko zao aloha, za miaramila no mitondra rangahy io. Za tsy nety Antananarivo ty raha tsy io rangahy io. Dia io zany nampita zazavao tamin'io jusque retraite tamin'ny rangahy io. Ka raha fa hoe lazany hoe maneva fanontaniana anao hoe manaiky za fa tena verolo manga tsika amin'io. Indrindra koa zay miaramila. Irarina amin'ny firenena zany matetika manko zany raha oharana amin'ny dadan-tena zany. Raha ohatra hoe zay hita antena fa tsy mety amin'ny dadan-tena zany amin'ny dadan-tena manaraka zany tokony zany le tsy mety zany le tsy mety zany ajanona le tsy mety fa le zay zavatra tsara indrindra koa ty rangaty zay zavatra mety nataon'ny rangaty zany tokony toizany le mpitondro manaraka. Le tsy mety moa dia tsy mety dia tsy atao. Teto Sandroany teny Avoloa ny alohana ny trianazy teny amin'ny mozole ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka. Tsy misy afaka mandahy afa tena navita zavatra maro teto amin'ny firenena izy ho ny filoha Andry Rajoelina Michel Aranarjo. Tolakandro no nigadona tao amin'ny lapa-panjakana Iavoloa ny vata mangatsiaka ny filoha teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka. Fotoana napetraka hanomezam-boninahitra ara-miaramila azy izay nialoava ny fanompom-pivavahana. Nandritry ny fandraisam-pitenenany nanamafy ny filoha Andry Rajoelina androany fa very olomanga ny firenena, very ihany koa olona tena nampiseho ny fitiavan-tanindrazana. Raha najoro nasaka ny filoha Didier Ratsiraka toy n'izy filoham-pirenena ity lapa-panjakana ity. Koa rano izy rehetra izy no ataovy mafana.
Lao atsika ny amirady dia ny manga ny firenena. Sy ny firenena teo fotsiny noa mandao atsika androany fa entiky ny fiarovana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fiarovana ny ampim-pirenena izay no mandao atsika androany. Nanamafy ihany koa ity farany fa na inona tsy fitovi-kevitra ara-politika tsy misy afaka mandafa tena nahavita zavatra maro teto amin'ny firenena ny amiraly Didier Ratsiraka. Anisany asa lehibe napetrana ny fananganana ireo université enina manerana ireo renivohitra, ny lycée isaky ny district, ny CEG tany ny commune, ny EPP tany ny sultana sy ny fotodrafitrasa lehibe maro toy ny palais des sports, ny kianjan'ny Mahamasina sy Amerikaneka izay mbola ampiasatsika daholo izany fotodrafitrasa izany ankehitriny. Manaboninahitra ambony indrindra eo anivon'ny fotoan-dava malagasy ny amiraly Didier Ratsiraka. Ka izy no antoka amiraly mitondra kitaka dimy teo anivon'ny tafika malagasy. Na inona fiezitra ara-politika, na inona foronana ara-politika dia samy maraiky ny rehetra fa misy ary maro ny zavatra vitany teo amin'ny firenena. 10 taona no nilomano tao anatin'ny tontolo politika ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka. 20 taona izy no nitondra ny Madagasikara. Tsy azo kosehana eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny anarany ho iatran'ny filoha Andry Rajoelina ary afaka mirehareny ny zanany fa mitoetra eto amin'ny firenena ny fito-kevitra napetrany. Tamin'ny 3 ratolakandro niala ny lapany avoloa ny vatana mangatsiaka ny amiraly Didier Ratsiraka, niazo ny fasan'ny mahery fo maozolea avaratra Ambohitsaina. Nanatrika izany ireo solon-tenam-panjakana maro, ireo mpikambana, eo anivon'ny governemanta, ireo solon-tenan'ireo firenena vahiny eto Madagasikara, ireo antoko politika sy ireo mpitondra fivavahana. Teny amin'ny fahasahamahery fo maozole no nalevenana ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka tonga nanotrona izany ny filoha Andry Rajoelina mivady sy ireo filohan'ny androm-panjakana ambony alarana avy. Tamin'ny 4 ora hariva no nigadona teny maozole ny vata mangatsiaka ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka. Maro ireo olona tonga niandry teny an-toerana ary isan'izany ireo avy any amin'ny faritra hanotrona ny fandevenana sy hanao veloma farany azy. Tonga nanao veloma farany ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka teny maozole ihany koa ny filoha Andry Rajoelina mivady, ny praiministra lehiben'ny governemanta, ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmeri-pirenena sy ireo filoha ny androm-panjakana ambony. Teo ihany koa ireo fianakaviana akaiky ny tompokilà.
nisy ny teny fisaorana nataon'ny fianakaviana ho fisaorana ny vahoaka malagasy rehetra izay niara ory tamin'izy ireo. Zava-dehibe dia ny famarinako ny fisaorana sy fakatelemana ny vahoaka malagasy rehetra agnatin'izany ihany koa ny vahoaka Antananarivo indrindra satria efa nagnano dia ny lalana rehetra igny zay dia tegna vahoaka malalina no manao veloma farany any tompokila ary mankahery ny fianakaviana dia misaotra ihany koa ny vahoaka ny Diego-Suarez nandefa afatra maro ao ihany koa ny olona avy Mahajanga ao ihany koa ny olona avy Fianarantsoa ao ihany koa ny avy Tsuleara dia mazava loatra ny province Toamasina ao ny loatra Mangoa ao ny région Analanjorofo fa indrindra ny région Antsinanana izay ny avian'ny tompokila agnatin'ny région Antsinanana misy ny capitale Tamatavy miaraka ny vahoaka ny Toamasina Ray Manontolo zay ka mankasitraka sy mankately ny olona lefana rey sasany taty. Nofadranan'ny Flo Andry Rajoelina tamin'ny fametrahana voninkazo ho an'ireo mahery fofo milevina eny Mozoly ho fahatsiarovana ny tolom-pahafahana nataon'ny Malagasy ny fanatrehany ny fandefenana ny Flo teo aroa Amiraly Didier Ratsiraka. Maro no naneho hevana nandritra ny fanaovana veloma farany Flo teo aloha Didier Ratsiraka tamin'ity androany ity samy nanana ny fahatsiarovany tsirairay avy fanampanazavana. Nisy kira zany nasiany daholo dimy era Madagasikara tamin'ny andro Didier Ratsiraka daholo nisy zany. Betsaka zany zavatra nataony teto dia tamin'ny androny koa nazahoana natao hoe investissement outrance tsika teto. Zany hoe nyroborobe ny toe-karena tamin'ny androny dia nahazo an'izay investissement outrance zay be da be société nahazo an'izany tamin'ny andro Didier Ratsiraka nisan'izany. Dia za mahatsapa hoe verolomanga zany ny firenena ary raha olona politika politicien tena isan'ny olona mahay izy. Za zao mahatsapa mahay izy tena mahay izy ary sarotra ny andimby azy izay mahatonga ny vahoaka malagasy androany mahatsiaro azy daholo. Efa lalako aloha fitantanana Didier Ratsiraka ileko gnano fikambanana coopérative ohatran'izay Solima teo i raffinerie Sempa betsaka ny zavatra vitany ary mampiavaka ananjy moa zany le araka le tolona ananjy igny ny fomba fiteny oy igny zany moa zany tadida hatramin'ilay zaza aloha dia mahatadida an'izay zavatra zay safidinay hanaovana veloma farany azy za fadina maramila rezepy ary teto amin'itony toerana tony ny tena manamarika ny fahatsiarovana azy. Tsapanay hoe kamboty mihitsy zahay amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny firenena satria ny ray aman-dreny iny no nahitanay an'Antananarivo ary nametraka mihitsy ny koa izy tamin'ny fotoan'androny ny hasin'ny maramila. Andrarezan'ny firenena ary manana ny laza ny haja ny voninahiny ny Amiraly Didier Ratsiraka miondrika mpanajana eo anatrehany satria na vita be ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny Madagasikara izy. Mandria ampiadanana Andriamatoa fa zavatra vitanao zavatra nataonao dia mitoetra mandrakariva aty anatin'ny fonay mandria ampiadanana Andriamatoa. Izahay solitena ny vahoaka dia manao velomanao ary mirary fihinanana fena ny vady aman-janaka ary fianakaviana manontolo fa miaraka mahatsiaro ary voarakitra ho tantara ato anatin'ny tantaran'ny Madagasikara ny tantaranao Andriamatoa Flo izay atao hoe lehilahy mahery ho an'ny Madagasikara. Tonga amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atasika mahakasika ny trangany coronavirus eto à Madagascar. Eo ihany koa ny momba ny bareny Madagascar rehefa avy ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement. Appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop.
miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Miisa fito ireo namonoany vokatra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra izay nivoaka tamin'ity androany ity. Miampy 4,700 ireo tranga vaovao vao marina. Abraham Randriamanana. Olona miisa fito indray ny fantatra fa namony ainy teto Madagasikara vokatry ny valinaretina Covid-19 omaly fa 20 Martsa raha nitatitra farany navoaka teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ireo fitiliana 1,990 ny tanteraina nandritra izany. Miisa 4,700 ireo tranga vaovao vao marina ary 5,30 ireo sitrana somatsara. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao ireo. 5,700 avy eto amin'ny faritra Nalamanga, 2,20 any Antsinanana, 4,40 any amin'ny faritra Diana, 2 ireo any Automatsiatra, 10 any Boeny, 4 tao Vakina Karatra, 9 avy any Sava, 2 Vadivavy Vinany, 15 tao Analanjirofo, 2 tao Iorombe, 2 tao Itasy, ary 17 any Sofia. Hatreto, miisa 4,700 ireo manaraka fitsabonana ankehitriny manerana ny nosy, 200 amin'izany no marary manana fahasarotany na ny forme grave. Noho ny fisaonam-pirenena eo ihany koa momba ny Covid-19 tsy nisy ny fahatsiarovana manokana sy ny fanateram-boninkazo ny andron'ny 7 Martsa. Na izany azy tokony ho tsahivina hatramin'ny tantara indrindra ny 7 Martsa 17,700 Kaitan Andretsilavo. Feno 4,70 taona androany ny fahatsiarovana ny 7 Martsa 17,700. Tsy nisy ny fahatsiarovana manokana sy ny fanateram-boninkazo ny fasan'ireo mahery fon'ny firenena toy ny fanao mahazatra noho ny fianaka ny valanaretina Covid-19 fa indrindra ny mahandro fisaonam-pirenena ny andro androany noho ny fahalasana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ka nandevenana azy teny amin'ny Mausolée. Na eo aza ny fisiany valanaretina, eo ihany koa ny fisaonam-pirenena noho ny fahafatesan'ny filoha teo aloha tokony ho tsiahivina hatrany ny 7 Martsa ary ho velomina ao ambony tsirairay indrindra ireo ankizy sy tanora. Na dia ho izay ty aretina ty, ahoana moa ny fankalazana an'izany amin'ny alalan'ny fitenenana, amin'ny alalan'ny haino manjery, amin'ny alalan'ny fampidirana ny tantara tena marina any amin'ny programa fampianarana ana, amin'ny alalan'ny fampahafantarana ireo tanora, ireo ankizy ny tena marina hoe inona zany padesma zany, inona zany MDRM zany, ary amin'ny alalan'ny fampahafantarana koa ny fampihavanana ny malagasy amin'ny tantaram-pirenena sy ny kolotsaina. Izay ny zavatra tsisy amintsika eto. Azadina nefa fa raha ny sinoana nanao révolution dia ny révolution culturelle aloha no nataony voalohany ary nomehezana izy tamin'izany. Izao izy lasa lavitra. Tanjona napetraka tamin'ity taona ity ny amelomana indray ny afo ny fitiavan-tanin-drazana ao amponin'ny malagasy tsirairay avy ka apita izany amin'ny taranaka amampara. Na tsy nisy aza ny fahatsiarovana manokana sy ny fanateram-boninkazo azo ataony mampita ny tantaram-pirenena amin'ny ankizy sy tanora amin'ny alalan'ny fampianarana ny tantara, ny fanentanana azy ireo amaky boky ary indrindra ity ny tantaram-pirenena. Tontolon'ny kitra kosa indray dia manoloana ny fiparitany valinaretina coronavirus. Nanamafy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsisy ny fivarotana tapakila ho amin'ny andron'ny rampitso ao Tomasina fa ireo club des supporters ihany no afaka mijery ny fionan'ny baren'i Madagasikara sy Niger. Henri Florian. Manoloana ny fiparitany valinaretina Covid-19 sy ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny rehetra. Aina farak'izay vitsy ny mpijery ny lalao izay eonany baren'i Madagasikara amin'ny Niger ho any andro ny rampitso fa 30 ny volana Martsa taona 2024. Noho izany, tsy hisy ny tapakila hamidy mandritra ity lalao ity, saingy ireo club de supporters ihany no afaka hijery sy hanoana ny baren'i Madagasikara ao amin'ny kianjan'ny Barekadima ao Tomasina ao. Raha toka mila fanohanana ny ekipantsika noho ny mazava-dehibe ity lalao ity. Nay zany mametraka eto androany hoe aena faran'izay kely zany ny mpijery ato. Tsy hisy zany vente de billets fa ny club de supporters no ho hitatsika eny. Tia fatatsika fa mila fanohanana koa ireo joueurantsika ireo satria tsy évident ny qualification tsika fa tsy maintsy mbola miaditsika zany ka miankina amin'ny contexte be dia be zay zavatra zay. Nohon'izay anton'izay indrindra no nahatonga antsika hoe ampiditra club de supporters fa kosany ho ferana amin'ny faran'izay kely zany nisa ary anatin'ilay fanajana n'ilay distanciation sociale de 1 mètre
zay zany no fa na ny any ivelany koa tsy hisy zany ny écran géant ohatra nataontsika farany teo devant ny commune Taria tsy hisy tsony zany ary eny fa na dia any an-trano ary satria na tsy asitsika écran géant eo amin'ny commune eo nefa ny an-trano misy mbola olona ivory anao télé lehibe de bara na tsy haiko toerana hafa isy olona dimampolo de mitovy amin'ny zavatra ataontsika ry ihany zany dia ajanona tanteraka ary ho sarotiny zany tsika amin'izay fanaramaso amin'izay fepetra ho fanaramaso an'izay zavatra atao rehetrarehetra zay. Hisaraka izany ny fanaramaso ara-pahasalamana hentitra mialoha sy mandritra amin'ity fijerana lelao ity. Iraisa amin'izany ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana avy ato Antananarivo anampy ireo mpitsabo any Tomasina any. Antenaina fa hitondra vokatra tsara ny Bareny Madagasikara ho an'ity andro ny rapitso ity. Barea tsy resy eto an-tany ohatra ny nahazo antsika tany an-tanin'olona mbola manana chance de qualification be deaibe tsika zao mino fa anao zay farany ainy ireo ankizy ireo ary raha niresadresaka tamin'zareo za sarotra be les conditions tany Ethiopia amin'ny resaka altitude satria na miakatra any anatin'ny hôtel fotsiny ary zareo tamin'ireny efa mahatsiaro sepotra be tsy zatra n'le altitude ka eto efa tonga eto efatrandro zany zareo zao efa 3 andro manana efatrandro zany tsika zao io manana ary tamin'ireny koa fantatrareo fa confiné zareo rehetrarehetra tany tamin'ireny fotoana ireny kely ny fotoana niarahany nanao entraînement de fa tonga izy androany de milalao rapitso zay ny zavatra nisy tany ka amin'izao fotoana zao arintsika za zavatra zay efa niresaka tamin'ny coach komo raha teo dia hita zany hoe mandrindra ny lafiny teknika rehetrarehetra zareo mba ahatongavantsika amin'izany fandresena zany. Nanentana ny rehetra ihany koa ny minitry ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hanaraka antsakany sy andavana ny toromarika rehetra izay apetraka raha toa ka izay no antoko ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra ho tanterahana. Nambarana fa miankina amin'ny Bareny Madagasikara ny fanantenan'ny malagasy rehetra sy ireo mpity baolina kitra amin'izao amin'ny qualification manikana 2020 ity. Aza tokisana sy eritreretana noho izany ny fandresentsika raha toa ka efa nametoky sy ny fahavononany ireo mpilalao tsirairay avy mandrafitra ny Bareny Madagasikara. Iova endrika ny mpilalao Bareny Madagasikara eo ambony kianja ao amin'ny lalao rampitso raha nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ity androany ity. Lesoka maro samihafa ny tsy maintsy arenina raha nambarany. Henri Florio. Naroboka ny alakamisy lasa teo no efa tonga tany Tomasina ny ekipa-pirenena Bareny Madagasikara niatrika ny fanazarantena mialohany fionana ho tanterana ao rapitso ao amin'ny kianja ny Barekadima ao Tomasina ao. Raha tsy ivona niondrika tamin'ny isa mavesatra efatra noho ny tsy misy teo anatrehan'ny Ethiopia sika malagasy nandritra ny lalao teo aloha iny. Nanambara ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa tsy afaka ny tsarana ny Melvin Adrien iny lalao iray izay notanterana iny na teo aza ny baolina efatra tafiditra taminy. Isan'ny nanavitra ny Bareny Madagasikara ity mpiandro araton'ny Madagasikara ity ho ny mpanazatra Nicolas Dupuis nandritra ny kanina lasa teo. Nanamafy ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa efa vona tanteraka ny mpilalao ary salama tsara avokoa hanarina ny lesika hogaovana nisy teo aloha iny. Na izany ary iakina betsaka amin'ny lalao ny Côte d'Ivoire sy Ethiopia ihany koa ny alalana ireo ekipa roa tafiakatra ho an'ny sokajika misy ny Madagasikara ity. Samy tafita ny Elefanta sy ny Bareny Madagasikara raha toa ka samy mandresy ny mpifanandrina aminy izy ireo ho any andro ny rahapitso. Mintsana kosa ny Bareny Madagasikara raha toa ka resy ny Ethiopia Côte d'Ivoire na manao asala fotsiny ihany. Ny andro rahapitso araka izany no amantarana izay ho toy ny lalany Bareny Madagasikara ho an'ny kanina manaraka. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena any Mozambique ampolony maro ireo namoniainy ny farany herinandro teo tao amin'ny tanànany Palma vokatry ny fanafiana nataon'ireo jihadista any amin'ny toerana. Maro ireo mponina no nitsoaka tamin'ny izany faladina. Tonga tsikelikely amin'ny alalan'ny sambo sy amin'ny alalan'ireo fiara lehibe ao amin'ny tanànan'ny Pemba nanomboka omaly ireo mponina sy mpizahatany nitsoaka ny tanànan'ny Palma any avaratry Mozambique tao aoriany ny fanafiana nataon'ireo mpanao asa fampiroroana jihadista teny an-toerana ampolony ireo sivily namoniainy nandritra izany raha ny fanambarana nataony mpitandro ny filaminana omaly mitohy hatreto ny famonjena nataon'ireo mpitandro ny filaminana ireo mponina eo ampelantanany ireo mpanao asa fampiroroana ireo. Ankoatra izay fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra ny an-toerana ny fampiatonany fitrandrahana ny entona fandrehitra amin'ny faritra manakaiky ity tanàna ity. Tsy aivina nizy malasa teo no tafian'ireo jihadista ary nogazan'izy ireo ny tanànan'ny Palma ny Mozambique.
dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsy raha dolo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté